Solombavambahoaka zay dia manatanteraka an'izay asa Solombavambahoaka zay dia mitety faritra maro ary mitety ihany koa indrindrindrindra an'io faritra izay na voafidy ny tena io. Tao anatin'ny 2 volana angarangidina mandeha tongotra mitety amin'ny distrikta Ikongo satria mahita sy mahatsapa fa tena sahirana le vahoaka na amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana na amin'ny lafiny ara-tsosialy. Mangany fotsiny moa zany lay tsy fisiana lalana sy fahasarotana amin'ny fandaharana satria lay vaovao mikasika le lalana dia mbola tsisy fandrosony, tsisy fahatsarany hatramin'izao. Ary ny mampalahelo ary dia na lay lalamby FCE zay mampitohy any fianarantsoa sy manakara dia azo lazaina hoe saozanina. Tena marary tsy velokomana mihitsy lay fitateran-dalamby mampitohy amin'ny fianarantsoa manakara. Fa raha mba miasa izy zao herinandro dia mijanona 2 volana 2 volana, dia miasa indray 3 andro dia mijanona 3 volana, dia lanaky ny ditongotra mihitsy ny olona amin'ny faritra vadivavy amin'ny akapobeniny zay tsy andalovan'ny lalam-pirenena fa 520 na ny 25. Dia napiditra resaka ianao teo hoe misy fitsaram-bahoaka any amin'ireo. Tena marina io ary tena mampalahelo le toe-javatra. Ary zany no anisany ihany koa mahatonga tsy mipetraka mihitsy fa mitety faritra manao fanentanana elana amin'io fitsaram-bahoaka io satria an'Andriamanitra ny aina ary ny fanjakana ny olona. Zany dia ezahana mandrakariva mampianatra sy manazava an'izany amin'ny mpiray-tandrasina rehetrarehetra ny amin'ny faritra iny hoe an'Andriamanitra ny aina fa tsy tsiaka olombelona. Ary ny olombelona dia amin'ny fanjakana. Zany no antony hoe raha voateraka ny zaza anankiray dia manatina fanjakana manao fampilazana hoe misy an'ity zaza ty teraka, zao ny anarany, zao ny anaran'ny rainy, zao ny anaran'ny reniny. Rehefa misy ihany koa ny fotoana elan'ilay olombelona eto ambonin'ny tany dia manatina fanjakana ihany koa manambara fa hoe ity olona ty dia tsy eto intsony tamin'izao andro zao ka mampilaza anareo fanjakana. Zany ny zavatra ataoko mivoy an'izany. Fa misy kosa nefa zany vondron'olona, misy tsangan'olona tena miteny mihitsy hoe zay tsy manohatra ny zavatra ambaranao Andriamatoa Solombavambahoaka, ary zay tsy manohitra anao fa ny toe-javatra iainanay nefa mihoatra ny azonay leferina. Satria netomboan'ny fitsaram-bahoaka io mantsy zany tao anatin'ny distrikta Ikongo raha ohatra ka omenao fahafahana foy ahako ame ny zavatra nitrangana io. Zavatra nisy tany dia nisy vondron'olona mpanao asa ratsy. Io olona io dia netomboka tamin'ny fitondrana échantillon mercure taty Antananarivo na faritra maro. Zay olona manambola dia tondran'ireo vondron'olona reo échantillon mercure. Hoe za manana an'ity dia mahita an'iny le olona dia taitra dia hoe ary misy an'la izy dia io distrikta Ikongo foana ny tondrona hoe akana an'io mercure io. Dia tonga le olona avy ivelan'le faritra mitondra vola be, dia rehefa mitsofoka any tsy mivoaka tsolo le olona fa vonondry zareo dia avalan'ny zareo rano amin'iny reny rano manambondro iny dia azony zareo vola. Dia zay foana ny nataon'ireo groupe na malfaiteur reo na hoe reo groupe na jiolay reo, reo vondrony jiolay reo. Dia taty afara zareo lasa nanao fanafena amin'ny tampiadina zay olona manambola tao. Dia tratra reo olona reo, rehefa tratra reo olona reo dia nampandalovina tampitandro filaminana dia niditra fitsarana dia nidoboka aponja vonjimaika teo amin'ny 3 volana teo fotsiny dia tafavoaka. Rehefa tafavoaka izy reo teo amin'ny 9 teo zareo na 7. Rehefa tafavoaka ry zareo tao anatin'ny herinandro ny voandro zareo dia 4 ny mpandraharaha maty tao anatin'le distrikta. Ary zay manambola rehetrarehetra dia voatafika daholy. Nisy mpandraharaha avy any manakara mipetraka tamin'ny tanàna atao hoe andro rangavola. Tafihany zareo amin'ny andro alina dia mivonondry zareo dia lasa zareo daholo ny vola. Nisy mpandraharaha anankiray teo amin'ny tanàna atao hoe tanakamba ny tafihany zareo amin'ny andro alina maty, lasa zareo ny vola. Nisy mpandraharaha anankiray tamin'ny tanàna atao hoe Tsarakianja Sud na Tsarakianja Atsimo ao anatin'ny commune rurale n'Ambolimadinika zay ny tafihany zareo
de maty avy ety Antananarivo mpandraharaha io. Rehefa maty olona io dia nisahotaka nyray tanàna de nisy mifanarahandia. De tamin'izay fotoana zay natratrarana ny anankiray tamin'jareo de io anankiray io rehefa niseren'ny fokon'olona de nanambara fa reto ny namany zay tsy iza fa le vondrona jiolahy zay migadra tamina resaka asa ratsy maro nefa dia nivoaka fotoana fohy nidirany tao am-ponja. Rehefa maro ohatran'izay ny olona matiny zareo ireo herinandro fotsiny taorianany voany amponja araky ny nambarako teo dia romotra am'izay le fokon'olona de nitsangana de nanafika an'ireo olona ireo. Nisy nitratra tamin'jareo ireo de misy anankiroa mbola tsy tratra fa mbola miriary ihany. Nanomboka teo zany io resaka tsy fandriam-pahalevana hoe misy io zany fitsaram-bahoaka. Manarakaraka an'izay de izao nanomboka mambola vanilana ny district ny Ikongo ary voalaza ny mahalala azy fa tena anisan'ny vokatra tsara ny amin'ny beny nanakalitana le vokatra anatin'ny district ny Ikongo. Fa nanomboka tamin'ny taona 2010 tena hoe nampiakatra be an'ilay vokatra la vanila tao anatin'ny district ny Ikongo de mbola tsy nisitraka n'ilay famokarana mihitsy ilay district satria vao manomboka vokatra le vanila de fanafiana amin'ny tampiadina isan'andro isa tsy atoandro tsy alina ny eno ao anatin'le district. Ary ny tena mampalahelo dia araky ny voalaza n'ilay voatafika de hoe mpitandro filaminana mihitsy no tonga manafika. Ivelan'le fanafiana amin'ny tampiadina zany de misy mpitandro filaminana ihany koa tonga manatona mpambolona vanila de mandroba na hoe mandroaka an'izay vokatra azo ao. Ka nitondrandry zareo an'le resaka ty amboalohany de izao mamoaka didya ny any amin'ny faritra any Manakara, ny any amin'ny région any Manakara zany hoe am'izao daty vao azo tazana ny vanila. Alohan'ny fotoana io nefa de fa misy mpandraharaha miditra any hanangona la vanila. De raha vao miditra le mpandraharaha manangona la vanila alohan'le daty voalaza ny fitondrana dia miromotra be ary masika be le alatra. De rehefa mahita an'iny am'izay le tatsa zay tsisa tsy azo ny mpangalatra de ho tazandry zareo. Le tena vokatra voalohany zany lasa ny mpangalatra. Le vokatra faharoa no ny fatahoran'le tatsa ho tazany de ampidiriny an-trano tonga indray mpitandro filaminana mangarona an'iny ao hoe nareo dia mioty la vanila tsy alana fa tsy mbola fotoana an'izao. De giazany mpitandro filaminana any ny vanila iny very tanteraka le tatsa tsy mahazo na ny ariary. Mitaraina ve ireo tatsa sy ny mponinany am'izay resaka hoe toe-javatra monsieur zay de inona mba fipetra raisy ny fitondram-panjakana ny toerana? Efa be de be ny fitaraina natao ary natao fionanay Solombavambahoaka sy ny gouvernemanta farany teo ary dia anisan'ny teny fa tsy fantatro na zany tsy mahay zavatra fa ohatra ny ironie ny valy natao tamiko satria ny zavatra nisy dia tamin'ny tanàna atao hoe agnaviavy ao anatin'ny commune maro miandra misy tatsa avy nangalaran'olona ny vanilany de notazany ny azony ny tavela teo de nanana vanila maitso izy 300 kilato ao an-trano. Nisy mpitandro filaminana avy any Manakara tonga nangarona an'io tao de lasa le la vanila fa rehefa nitory lay tatsa de tsy nahita rariny. Rehefa natao ny tatitra samihafa dia gaga ny tena fa tsy mino ny tompona andraikitra ty ambony aty hoe misy an'izany zavatra zany marina. Ary ny tena mampalahelo dia misy tompona andraikitra ny fitandrona filaminana zay miasa ao anatin'ny district ny Ikongo de mamoaka vava mihitsy areny vahoaka rehetrarehetra agny hoe ny viakotiany ka tsy ampandry taninareo fa amanga satria io tompona andraikitra io isaky misokatra ny vavan'io amin'ny tatsapam-bolo vanila de hoe 5 tapitrisa 4 tapitrisa 3 tapitrisa zany ny vola takiny amin'ilay mpambolona vanila. Le fahatsona nefa zany na le hoe fandikandalana tsy misy afa-tsy ny hoe mioty vanila alohany ny daty izay voafaritry ny fanjakana.
ka eto zany de tehiteny hoe na le fanjakana mamantatra tsara mihitsy hoe amin'ny fotoana manahoana mahavokatra le vanilla de apetraka amin'iny le daty raha izay. Faharoa, tokony ary zay ny mora indrindra niza mpandraraha miditra ao anatin'le faritra alohan'ny daty voalaza fa azo iotazana la vanilla ka mikasa hividy la vanilla de izy ny samborina, izy no elohina, izy no alefa ny fitsarana satria miainga avy aminy le halatra satria rehefa tonga izy hividy nefa mbola tsy mivoaka ny daty de efa manana fironana ny sahady ny jiolahy sy mpanao asa ratsy anafika ny tanimbolon'olona andrava le fananan'olona zay vokatra eny an-tsaha. Zany ritraritra zany no mitambatra ao anatin'le fiarahamonina. Voalohany izy efa tsisy lalana, faharoa mba miezaka izy mamokatra mba elana am'le fahantrana mangitsokitsoka be ao anatin'le faritra nefa de tsy misitraka ny zavatra ataony mihitsy izy fa de fandrobana na jiolahy na fandrobana ataon'ny tompona ndraiky ny fitandrona filaminana. Zany ny zavatra iainan'le olona saika andavanandro. Zany teny aminao Andriamatoa Patrika fa lanaky ny ditongotra nge ny olonany niza na mpianatra izy rehefa vahoaka ao anatin'izany distrika ny Ikongo zany reraka ary tena hoe lanaky ny ditongotra satria izy le nambarako hoe nanomboka tamin'ny janoary 2024 tsy nisy taxi brossony nampitoy any Ikongo ifanadinana Ikongo Fianaratsoa lalamby mo na ny masinina mampitoy any Fianaratsoa sy Manakara le teny ankono teo sao zany tena mampalahelo satria raha vao nipetraka zao fitondrana zao tamin'ny 2024 de niteny ny ministra Ulrika Andriatina tamin'izay fa hoe afaka ray volana dia azo loha masinina vaovao FCE ho tapitra ihany ty mandat fa sady tsy hita le loha masinina tsy misy toyany le fikarakarana de izy so zanona teneny ko oa miasa ndray andro roa andro de maty 3 volana, miasa herinandro de maty 2 volana. Zany tompoko ny zavatra iainan'le olitra ao anatin'le faritra. Ny zavatra azoko ambara sy tataraina de izao rehefa voafidy Solombavambahoaka atao anatin'le distrika koa dia namantatra ary nametraka paikady hoe ahoana ny fomba atao mba hanamaivanana ny andavanandrom-ponina amin'ity faritra ty. De nahita tao anatin'izay fa hoe tsy maintsy mametraka tontolo anankiray mampilamina isiny ny fandriam-pahalemana mba atongavana fiarahamonina mirindra sy ahafahany isa tokantrano mivelona sy mamokatra araka ny tokony ho izy. Dia nanapa-kevitra tamin'izay fotoan'izay fa hoe ny famolavolana dina iraisan'ny rehetra ny zava-dehibe satria ny faritra ohatran'ireny de mifankafantatra daholo ny mpiray tanàna ary afaka mifanara-maso tsara ny isa tokantrano. Dia ny volavolaina le dina de nampidirana teo anivon'ny distrika sy nampidirana teo anivon'ny fitsarana fa nanomboka taona 2024 tsika zao tapitra ny 2024 mbola tsy mivoaka io dina io tsy nahazo fankatoavana. Dia isaky mandalo any de manontany ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fitsarana inona tompoko ny olana amin'ilay dina de ho avoaka misy ty dina ty zao fa ohatran'izao fa alefaso le PVL le réunion tamin'le dina de lasa ndray zay mandeha tongotra mitetel'le faritra ambolana mampivory fokon'olona de mampafantatra hoe nisy an'ity famolavolana ty ka so de tsy nahenina rotativa ohatra eninay ary zay nandray anjara zay nandefa solotena de manova sonia ary ny firaketana tsoratra voangona ny sonia narivony ampidirana eo anivon'ny fitsarana fa mandraky ty ny androany mbola tsy mivoaka ihany lay dina. Ny olana de izao za mahafantatra tsara mihitsy fa nareo tompona ndraiky ny fitandrona filaminanareo ary sahirana hiasa ao anatin'le faritra satria tsy manana fitaovana le tompona ndraikitra raha izay. Faharoa tsy misy ihany koa lalana etreto hoe avy eo tapitanàna ny commune urbaine Ikongo ny mpitandro filaminana anankiray ohatra ny andehanao intervention amin'ny commune ataontsika hoe Salangona ohatra na hoe Manapatrana zany hoe any amin'ny rayon de 50 à 60 km miala amin'le chef lieu de district. Amin'ny fomba ahoana moa ny avy tany le mpitandro filaminana intervention à temps réel na hoe ahafahany mamonjy voina tokantrano anankiray na fiarahamonina anankiray azondraha na tratrana fanafiana araka le nambarako teo
fa io dina io ihany ny hitako hoe manamaivana sy manamora fametrahana le fandripahalemana dia voafaritra tsara ao anatin'le dina hoe raha fandika-ndalàna ohatran'izao na hoe fanakorotana fiarahamonina ohatran'izao efa voasokajy ao daholo ny tranga fisehoany a dia hoe ity aterinareo ny ampitandro filaminana ity a azo ny braon dina aravina araky ny fitsipika manaraka reto fa fahitako anazy a dia hoe tsy vonina hiaraka hiantsehatra mihitsy ny tompona ndraiky mpanjakana na hoe ny tompona ndraiky mpitondrana ao anatin'le faritra ka de zara ary hoe mivaralila ohatran'io le fiarahamonina dia mitranga zany a lay fitsaram-bahoaka mitranga lay fandraisan'ny fiarahamonina fanapahan-kevitra amin'ny zavatra tsy eken'ny eritreritra. Ahoana tena misy tokoa hoe le fitsaram-bahoaka? Misy le fitsaram-bahoaka ary izy le nambarako taminao teo hoe tena mitety faritra mihitsy a mandrara n'io zavatra io fa le fokon'olona koa nefa de tena mahitsy hoe zay tsy manohatra anao Andriamatoa Solombavambahoaka fa zahay teto tratran'izao ohatrany teo amin'le tanàna agnaviavy teneny koa zao a rehefa nitafiana dahalo miaraka amina Kalashnikov le tanàna rava tanteraka mihitsy ary voorona daholo ny vanila rehetrarehetra teo nisy ray taonina sasany tsisy intervention tsisy ninina fotoana fohy 3 andro taorinan'izay a de fantatra ny anakiroa tamin'ireo mpanafika ireo de voasambotry ny fokon'olona de naterina teny amin'ny toby ny mpitandro filaminana fa 3 andro taorinan'izay ihany a de vototra indray ireo zavatra ohatran'izany zany le iainan'le fiarahamonina hany ka lasa tehitra le fiarahamonina ohatran'izay ihany koa ny vakifasana sy ny alatra tolapaty de zany zany a no maharomotra le olona any a de mahatonga le olona miroso am'le fitsaram-bahoaka fa tena manohatra ny tenako ary tena miady manentana hoe tsy atsika io tsy anjaratsika io fa ry zareo koa de tena mahitsy hoe zay naterina iteny a de tafavoaka avokoa ary zay naterina iteny a de afaka daholy ary tsy mahambolana fa andro. Zavatra tiako ifampizarana angamba de tsotra samy nanana ny antony ny latsahany fidiana ny olom-boafidy tsirairay samy manana ny motivation. Za eto de mitsotra ary tena mahitsy tsy misy fietsaram-belatsy ary ny any devise-ko amin'ny fiainana de loyauté envers moi-même d'abord et envers les autres. Za de loyal amin'ny tenako ary tsy mamitaka ny tenako a mba tsy amitahako olona tsy voninahitra toboko ary tsy harena no nanaovako politika na nolatsahako Solombavambahoaka fa tena alahelo an'ity tany misy alahelo ny Madagasikara alahelo ny tanindrazako io distrika ny Ikongo talohany na Solombavambahoaka na nisy an'izany hoe garde à vue zany hoe olona suspect olona iahina anankiray hoe nandika lalàna tazomy mpitandro filaminana ray volana tany Ikongo nisy an'izany hoe garde à vue ray volana voalazany code de procédure pénale fa 48 heures en garde à vue délai de garde à vue fa tany Ikongo 20 jours 28 jours 30 jours dia rehefa antaninao le olona fa maninona ray de ahay takiny ry zao tapitra izy zahay takiny valo ejy zahay takiny enina ejy ka raha tsy voaloha hoe zany vola zany de tsy mahazo mody ahay de ina de akory zany ny amboarinareo hitanareo an'izay vola de efa nizakany rendry lahy mivarotra hosy agny mivarotra omby de mandiny ny vidin'izay zay vao mody zany ny zavatra iainana lay vahoaka atao anatin'le faritra ary zay ny tena natonga nantsangana hoe non tena hoe mialatsiny fanteraka ty tany tya ary tsy atao an'izany tsony lay faritra tsy atao an'izany tsony lay firenena tsy atao an'izany tsony Madagasikara zay ny natonga na tena nitsangana hoe raha ohatra ka hoe filatsahana hofidiana zany ny ahafahana manao politika raha zany lazaina fa hoe politika sy hijoroana iarovana nyty tany ty de zay ny natonga na nilatsaka fa tsy voninahitra mihitsy na hoe fitadiavam-bola na fitadiavan-karena za tsy mpanao business za tsy businessman de zay no antony natonga na nilatsaka ary ao anatin'ny filatsahako rehefa hoe voafidy zany de mazava ho azy fa misehatra 100 isan-jato
amin'ny maha olom-boafidy na amin'ny maha Solombavambahoaka. Na teo amin'ny fanaovana propaganda tamin'ny fotoanandro dia mazava tsara mihitsy ny zavatra naambarako tamin'ny propagandako. Za tsy mba nampanantena ninnininy zany fa ny zavatra nambarako dia hoe ary zay koa moa zany sloganko tamin'ny fifidianana hoe hiaro ny tany. Dika le hiaro ny tany dia hoe hiady ny zoan'ity tany ity mba hitovy zo amin'ny faritra rehetrarehetra na ny distrika rehetrarehetra eto Madagasikara ka zay mety ho anjara na mety ho tombony na hoe zara tokony ho azo ny faritra sasany dia tokony ho azo nylay distrika ihany koa. Zay ny zany hoe cohérente am'le fonction législative ny zavatra nambarako fa za tsy karazan'le olona mampanantena bobo na miresaka zavatra tsy ao anatin'ny cadre zay hiasana raha ampitso na hoe rehefa tonga ny fotoana mahalany. Resaka ianao teo hoe ahoana ny fijerinao ny lafin'ny sosialy, ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny lafin'ny ara-toekarena eto amin'ilay faritra na hoe eto amin'ny firenena. Ny zavatra misy ary azo ambara dia izao: rehefa dinihana sy arahana maso lay politika miatra eto amin'ny firenena tamin'ity repoblika fahaefatra ity, dia hita hoe politika ny tsy manakambo na hoe politika ny tsy maleoloha moa fizakana anazy, zany hoe tsy na hoe politika ny voazanaka. Zay ngamba tena mety aminy manao politika ny voazanaka, zany hoe tsy misy sahanasa mihitsy apetraka mba mitondra lay firenena makany amin'ny fisandratana na fisondrotana ara-toekarena, fa ny mpitondra dia hita hoe mpitondra be kajikajy ary mpitondra maika ny anam-bola sy anakarena daholy. Zay ny zavatra hitako eto amin'le firenena. Vao tafapetraka teo le mpitondra dia ny zavatra ketriketrehany zareo dia hoe ahoana ny fomba azahoana commission na ahoana ny fomba azahoana vola maika be. Zay ny zavatra hitako amin'le mpitondra. Vao tonga teo izy namidy ny sûreté aéroportuaire, na azahoany commission iny, namidiny ny ADEMA, namidiny ny aéroport, napetra ny permis biométrique, napetra ny carte grise. Reny rehetrarehetra reny tompoko na inona ambara na inona fanazavana na inona fanamarinana natao, kajikajy azahoana vola maika reny. Iresaka permis biométrique zao tsika manana lecteur na permis biométrique avy mpitandro filaminina eto amintsika, isaky ny sapandrahara na isaky ny service na hoe isaky ny fonctionnaire de police anankiray na hoe élément gendarmerie anankiray manao police de la route, manana fitaovana ve izy amakina an'le permis biométrique. Ary am'izao vanim-potoana na banque mondiale ara dia mametraka hoe 5% ka hatramin'ny 7% isan-jato ny vahoaka malagasy ihany no manana herinaratra, dia tokony efa hiazakazaka amin'izany sahady ve? Fa reny rehetrarehetra reny zany amiko ny fahitako anazy dia hoe atao aingana be mba azahoana vola, azahoana commission maika be. Rehefa jerenao ihany koa zany le politika mandeha dia politika mitodika any amin'ny fanomezana vana ny vahiny, fa tsy misy mihitsy fanabeazana voa ny toekarena malagasy. Jereo zao tamin'le passation ny filohan'ny antenimiran-dolona vaovao sy le ministre ny agriculture vaovao. Ao anatin'le passation le ministre ny agriculture vaovao dia miteny fa hoe ny politika imasoana dia miditra amin'ny agribusiness tsika, ka tsy maintsy mila mpandraharaha, mpanambola, matanjaka avy any ivelany hisehatra an'izany, fa tsy ireo tatsahakely ireo. Zay mihitsy tsy ireo tatsahakely ireo no ahavita an'izany. Dia ozy aho hoe André Mato ministra, miala tsiny aminao fa adidinao amin'ny maha-ministra anao ny mahalehibe ny tatsahakely zay tonononao androany io. Ho anahy dia zany ny fijeriko hoe ny anaovako politika dia anompoko ny tanindrazako, anompoko ny fireneko, anompoko ny mpiray tanindrazana aminahy. Ka raha tatsahakely izy androany dia fomba ahoana ny ataoko ahatonga an'ity ho tatsaha lehibe. Fa rehefa gasy zany dia tokony hoe mahantra fezay dia tokony hoe sahirana, tokony hoe fadiranovana. Io moa zavatra misy amin'ny resaka hoe fiompiana ohatra.
zany aomby zany de vady hoditry ny gasy zany, nefa dia asan-dahalo tsy fakahitana satria magnino le politika petraka incohérente. Anao milaza fa miady amin'ny dahalo nefa manondrana omby sy manondrana hena, ino dikan'izany? Ity firenena tia de firenena farany zay mora arovana satria nosy. Afa ny Afrika ka hoe miala avy ety Rwanda de mandalo ny Kivu de tonga ny RDC de voaka Brazzaville de fireneka-kafa. Na hoe avy antsady anao de milatsaka miakatra de mandeha ny Libye na hoe tsika tsy mba ohatran'izany. Fa tsika de hoe miala distrika raika anao de distrika raika mivoana am'izay anao raha hoe miala an'izay de na anao miditra ny renivohitra na anao mivaragna ny an-dranomasina. Nosy le firenentsika. Nefa io asan-dahalo firy tao mokomoko, izany tsy mitaraina, tomagny raha vavahatra mihitsy, ny gasy raha vavahatra mihitsy ny sotokatrano amin'iny faritra atsimo andrefana sy amin'iny faritra andrefana sy ny faritra melaka iny. Fa de ohatrany tsy mataitra, ohatrany tsy taitra le tompona andraikitra samy hafa hoe misy asan-dahalo ary misy an'izao ary veriny aomby ohatran'izao de ohatrany vitavita ho azy de ohatrany samy mangingina eny de ohatrany samy matorotoro eny. Miteraka fahantrana lalina ho an'ny tatsà zany ka rehefa mahantra ny tatsà mazava ho azy mitambesatra amin'ny firenena, mitambesatra amin'ny piraitan-drazana ray manontolo. Ka za zany hatreto tsy mahita mihitsy aho hoe misy politika mitodika makany amin'ny toe-karena tena ho an'ny Madagasikara ka tsy gaga androany raha ohatra ka hoe latsaky ny 200 ariary monja ny euro anankiray. Satria le environnement lay tontolo ipetrahany toe-karenao mihitsy ny tsisy ninina fa mihevaeva. Ny banky rehetrarehetra efa an'ny vahiny, secteur clé rehetrarehetra efa an'ny vahiny, zay kely teo ampelantananao mbola niazakazanao amidy à gauche amidy à droite amidy ary amidy ary. Io zao jereo zao mpiasa ny jirama mandeha le feo isan'andro ministry ny angovo manao fanambarana foana tsy misy an'izany licenciement collectif zany, tsy misy an'izany privatisation zany, tsy mintsony le mpiasa satria le fironana sy le zavatra nitranga teo aloha efa iarahana mahita hoe namidy ny aramady amin'ny air austral, namena ny ADMA amin'ny ADP, namidy ny sûreté samada, napetraka ny permis de conduire, zavatra tsy priorité akory, apetraka ny carte zavatra ohatran'izany. Ary lay mpanao politika tena misy fahitako azy ohatrany hoe misy promotion na hoe misy vagina mpanao politika zay tsy mieritreritra rehefa tonga ny fitondrana afa-tsy ny hoe ahoana fomba azahoana vola maika ampanakarena malaky satria mety tsy matoko tegna ry zareo na tsy matoko ny hoaviny na fantany hoe mitsingilaila zao rafitra na hoe fitondrana hoentina izao de hoe ahoana aloha ny anangonana farany zay be deabe ao anatin'ny fotoana fohy de ho hito indray ny toyana karaha mbola zany tompoko tsy tafavoaketsika raha ny marina nge tsy tokony isy ady hevitra mihitsy ny fifidianana amin'ny 2018 arahana fotsiny lalam-panorenana de mipetraka ho azy ny fifidianana amin'ny 2018 lalam-panorenana mbola kasaina okitiana zay ny kajikajy ny sasany fa ny fahitako azy de tsotra raha ohatra zany idirana vetivety le lalam-panorenana de izao nanaovana fianianana io lalam-panorenana io ary tao anatin'ny 2 taona na 2 taona nitondrana tany ny tokony nanambarana fa hoe za de mahita tsikera tao na mahita tsy fahalavy rarina n'ity lalam-panorenana ity ka dia anapa-kevitra andro soso-kevitra anamboarana na amivanana ity fa tao anatin'izay fotoana lava zay ianao dia ny lalao le lalam-panorenana nanova ary nitondra arak'izay famakina ho azy na tamin'ny andininy maromaro tao anatin'le lalam-panorenana dia eritoana alohan'ny fifidianana anao vao mahatsapa hoe tokony amboarina le lalam-panorenana. Ny olona rehetrarehetra tia tandrazana ary mieritreritra ny asosy atsara n'ity firenena ity de samy mahatsapa sy resy lahatra hoe ilaina fanatsarana le lalam-panorenana. Fa kosa le vanim-potoana ilazanao sy anao le mitarika le taridresaka mihitsy hoe ndao amboarina ny lalam-panorenana
ny tsy maharesy lahatra ny olona intsony. Le vanim-potoana tsy maharesy lahatra, le olona mitondra le taridresaka ihany koa tsy maharesy lahatra. Eo nipetrahan'ilay olana ary tsy manaiky ny rehetra hoe andininy be de be tao ary tsy ny rarahianareoko, androany ve nareo vao mahita fa tsy mety ty zavatra ty. Dikany any aoriana fifidianana vao tokony nisy resaka ny fikitiana na fanatsarana na fanamboarana ny lalam-pandroenana, fa avelao andeha ny fifidianana araky ny voalazany daty ao anatin'le lalam-pandroenana zay nanaovana fiainanana ihany. Ka izy le nambarako teo hoe tsotra be tsy tokony sy ady hevitra fifidianana 2018. Inona voalaza ny lalam-pandroenana manomboka amin'ny 1970 de hoe 2 volana alohan'ny fahataperany ny fiampitoana iasan'ny filohan'ny repoblika aperinasa ny fifidianana, ary 2 volana alohan'io daty io de mametra-pialana ny filoha pirenena aperinasa. Tsotra kely inge zany. Raisina avery amin'ny 5 volana janoary de tonga de hita zany. Fifidianana zany de hoe eo anelanelany 5 desambra sy 5 novambra. Zay izy. Ka amiko tsy hitako hoe inona ny ady hevitra tokony atao an'izany fa arahana fotsiny le lalam-pandroenana de mipetraka ny daty. Za aloha mahita farazany fifidianana zany efa nifidy ny vahoaka malagasy, fa andro na latsabaty fotsiny sisa no andrasany, fa efa nifidy ny vahoaka malagasy. Itsika ve de mihevitra ary resy lahatra fa mampangina n'io vahoaka malagasy io de veritsika hoe resy na sanatriny vavaladilo lela hoe dondrona na hoe dorororozy ny sasany. Tsy atopoko mahafantatra ny zavatra misy reo, mahafantatra ny marina reo, ary efa ny safidy izy ao andohany sy ao an-tsainy sy ao an'eritreriny, fa ny andro latsabaty fotsiny no andrasany avoaka de ho hitatsika eo fa efa nifidy ny vahoaka malagasy.